fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelo. Korintiana 2:8-9. Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy Kristy ilay namolona izao rehetra izao. Jesosy Kristy ilay mandrakizay dia nidina teto an-tany, naka ny toeran'olombelona mpanota ary nanetry tena ka nanompo dia nanolotra ny ainy mba ho famonjena ny olombelona. Ravana malala, matetika mahita sary isika any amin'ireny lapa-panjakana ireny, sarin'ireo mpitondra fanjakana izay ny fandimby. Kanefa fantanena petraka dia hoe ny fandimby mitondra ny fanjakana, ireo olona ireo dia ny solo ary niala sy lasa niaraka tamin'izay ihany koa ny voninahiny izay nananan'izy ireo. Kanefa Jesosy Kristy ilay mpanjaka rehefa nidina tetỳ an-tany ka nanetry tena ary maty hamonjy ny olona, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay ary asandratra any amin'ny seza fiandrainan'Andriamanitra mandrakizay. Ry havana malalo, tsy nanana toe-tsaina tena nisy fihetrena mahatalanjona Jesosy Kristy. Izy rehefa tonga tetỳ ambony tany dia voalaza fa teo anivon'ny mahantra izy, na nitahy ireo izay azo pahoriana izy, na nasitrana amin'ny marary izy, nampitony ny fanaintainana izy, ary nikasika tamin'ny fangoram-po ny olombelona ory sy fadilanovana indrindra izy. Eny fa na ny malahelo sy zava-manahirana ny ankizy aza dia novahany Jesosy Kristy ary tsapany ny fahoriana izay mianjady amintsika. Ny anjely dia niraina mba hanompo ny olombelona zany, hanompo antsika miaro, manampy, mamonjy, sisa. Kanefa Jesosy Kristy azo adino fa ny anjely dia noforonina, zavaboary noforonina. Jesosy Kristy ilay mpamorona zao rehetra zao mihitsy no nidina tetỳ an-tany nanompo ny olombelona. Mampieritreritra zany. Inona no asan'ny anjely raha hoarina amin'ny fanetretenan'i Jesosy? Hatraiza ny seza fiandrianany, izy ilay nanorona zao rehetra zao mihitsy no tonga tetỳ ambony tany. Izy ilay namorona ny kintana, ny zavaboary mahatalanjona rehetra no nidina tetỳ an-tany ka nanetry tena. Ny ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Filipianina 2:5-9 dia izao voalazany manao hoe: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'iny ka nendriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ry havana malalo, saintsaino anio izany fanetretena nataon'i Jesosy ho anao izany. Mba saintsaino zany, tena tsapanao ve izany fanetretena nataon'i Jesosy izany? Ary ny mampalahelo mantsy dia hoe tonga teto amin'le zao tontolo zao Jesosy Kristy fa nolaviny ny olona Jesosy Kristy, nolaviny izy. Ry havana malala amin'ity anio ity dia aoka ho tsapanao fa efa nanao izay azo natao Jesosy, eny nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy izy
teo amin'ny hazofijaliana mba ho famonjenanao. Zay le hoe fietrena mahatalanjona, satria lay mpanjaka ny mpanjaka, lay mpamolona zao rehetra zao no nanetry tena ary nanaiky ho faty teo amin'ny hazofijaliana mba ho famonjenanao. Mino fa tena ho tsapanao izany fitiavana nananan'i Jesosy izany amin'ity anio ity. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao. Tompo, nanetry teny ianao mba ho famonjenanay. Ho fanaporofonao fa tena tianao zahay, ary nanao ny fomba rehetra ianao mba hamonjena any olombelona. Nanaiky ny ho faty teo amin'ny hazofijaliana mihitsy azy ianao, zay fahafatesana mahamenatra kanefa de nekenao zany mba ho famonjenanay. Misaotra indrindra Jesosy io, ampio zay mba hatsapa izany fetrena mahatalanjona izany, ka hanova ny fiainanay tokoa ny fanoloran-tenanao, ny fanetretena izay nataonao ho famonjenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.